Zava-dehibe ny fifonana rehefa misy adsoina. Fa mila misokatra ny saitsika hoe rehefa mifona kosa isika dia par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe nanao adisoina isika dia niteraka fatafitonana ao an'ny fa eo indrindra no mila misokatra ny mason'ny olona anankiray hoe par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy ilay antom-pahatafitohinana. Zany hoe tafitohina ilay olona no ilay hetsika nataoko, ary ilay hetsika nataoko raha ametrahana fanontaniana dia nanao ny sitrapon'Andriamanitra ve izaho ka natafitohina an'ilay olona sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zavatra izay dia tena mila misokatra amin'izay ny masom-pijerentsika, ny masom-pahitantsika, satria be da be isika no tafalatsaka ao anatin'ny soumission. Ny zavatra tena kendren'ny démonie amintsika dia izay soumission zay. Ampidirina ao anatin'ny contexte sy ny trangam-piainana isika hoe mila mifona, kanefa tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataontsika fa ny tsy fahafantarantsika an'izay dia tafalatsaka ao anatin'ilay soumission isika. Ary izay zavatra izay tena fierté-an'ny démonie miasa amin'ny olona anankiray mihitsy rehefa mpino anankiray no tafalatsaka amin'izay. Dia mazava ho azy fa tsy mazava amin'ilay mpino, ilay antom-pifonana, tsy nisokatra ny masom-pahitana izay anomezako an'izao fanazavana izao. Ny fanampin'izay ihany koa dia zava-dehibe mirazotra amin'izay zany ny fahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay hoe mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay ianao dia fifandraisana amin'Andriamanitra lalina. Dia rehefa mipetraka tsara izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay dia izay no mampianatra antsika sy mampiorona ny sitrapony atao anatintsika. Amin'izay fotoan'izay eo amin'izay ilay masom-panahy misokatra hoe raha araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay hetsika nataontsika, toto façon isika ninona nataonao tsy satisfait aminao zany ny olona. Ninona nataonao tsy satisfait aminao zany ny olona. Averiko farany. Tsy afa-po aminao zany ny olona ary tsy faly aminao mihitsy na tsara na ratsy ataonao, manaova ny tsara. Dia eo indrindra hoy iao no misokatra ny masom-panahy. Sitrapon'Andriamanitra nataonao ka raha mifona amin'ilay olona ianao kanefa sitrapon'Andriamanitra natafitohina an'ilay olona dia izay ilay soumission zay. Raha ohatra kosa ka sitrapon'Andriamanitra tanteraka tsinahy avy aminao dia mila mifony ianao. Fa raha ianao ny hafatra tianao Jesosy.